Eo amin'ny tontolon'ny fandraharana kosa raha mahakasika ny sehatra ny herinaratra sy ny angovo manokana no tanterahina omaly tao amin'ny ivitoeram-piofanan'ny jirama Ombimanambola ny atrikasa amaritana ireo asa maika eo amin'ny sehatra ny herinaratra izay nokarakarain'ny ministeran'ny angovo sy ny mpiara-miasa aminy akaiky ary natrehan'ireo solitena ny mpamatsy vola sy ireo mpisehatra samihafa ao amin'izany sehatra izany moa ity atrikasa ity. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fandalovan'ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena misahana ny sehatry ny angovo ny atrikasa izay nitanterahana omaly teny Ambohimanambola natao hamaritana ireo olana izay sedian'ny sehatry ny herinaratra eto amintsika hijerena vahaolana miaraka sy hamaritana ireo asa maika tokony atao. Maro raha ny fampatsahivina noentin'ny ministry ny angovo ny olana izay sedian'ny orinasa jirama. Ny olana dia fantatsika rehetra fa ny herinaratra no anisan'ny fanohitra amin'ny fampandrosoana ny firenena ara ekonomika. Hitantsika nefa zany androany fa anisan'ny sakana anankiray tsy mampisy ny fampandrosoana ekonomika eto Madagasikara ny tsy fananan'ny Madagasikara herinaratra ampy sy tsara. Dia zay ny tena olana ny antony marobe izay ny antony voalohany ohatra dia hoe satria mavesatra rehetra ho an'ny jirama izay mpanome an'io herinaratra io ny vidin'ny solika ampiasainy ny fitaovana antitra be ny trosa maro be dia reny rehetra reny mahatonga amin'ny jirama tsy afaka manome ny tokony meny dia anisan'ny olana goavana tsy maintsy fa any zany misy resaka lalàna sy didim-panjakana tokony amboarina manarahantsika ny toetrandro anisan'ny olana tokony hovaina daholo zany. Panjakana raha farany 2013 telo amby folo sy roa arivo nresahana dia any amin'ny 100 miliara ariary any trosa ny fanjakana ao anatin'io ny rehetra ny hôpitaly ny sekoly ny université ny ministera maro samihafa. Anisan'ireo fandaniana goavana ataon'ny jirama ny mikasika ny solika ilaina ampidinana ireo milina samihafa amin'ny volanam-boly ny fiakaran'ny vidin'ny solika ahoana kosa ny mikasika ny vidin'ny herinaratra. Voalazan'ny ministry ny mikarakara ny ressources stratégiques fa tena hoe efa ho avy io atoato ny antontsika satria manaraka le mampiasa solika be ny jirama dia zay ny vahaolana tadiavina na tsy miakatra le izy androany dia hitantsika fa mavesatra eo amin'ny change d'exploitation ny jirama ny resaka solika dia tsy maintsy tadiavina hoe inona ny vahaolana mba tsy ankenantsika intsony amin'ny solika io fa hitady vahaolana hafa mba azoantsika herinaratra ohatra ny fananganana centrale hydroélectrique izay tokony feno an'izany Madagasikara ohatra fananatsika herinaratra avy amin'ny masoandro manana an'izany Madagasikara ny rivotra manana an'izany Madagasikara any amin'ny faritra avaratra ny Tsinantsiny ny biomasse izay efa misy vitsivitsy androany amin'ireny toerana mpamboly vary reny ohatra dia tokony jerena zay mba ahafahantsika mampidina tsy ankenantsika amin'ny solika aloha voalohany sy ampidinana ny vidin'ny herinaratra. Voameran-teny moa ny Mpikonjo omaly tao ny voameran'ny jirama ny voameran'ny fampananana jiro any ambanivohitra ary ny voameran'ny jerakaiky ny resaka lalàna. Anisan'ny fehi-kevitra nivoaka tao anatin'ny voameran'ny jirama ny assainissement ny secteur financier ka anisan'izany ny redressement ny capital sy ny fanitsina ny vidin'ny jiro sy ny rano. Ny fandaharana asa maika dia ny fanafanana ny délestage ary ny fanitsina ny lalàna samihafa. Efa misy moa ny volavolan-dalàna ny volavolan'ny jirama mikasika ny halatra herinaratra sy ny halatra karbi izay atolotra tsy ela ny ministry ny angovo alohan'ny anolorana izany any amin'ny antenimieram-pirenena. Lahara-pahamehan'ny fandaharana asa kosa ny fitadiavana mpiara-miombonantoka sy famatsim-bola ary ny fandaminana eo anivon'ny jirama na izany eo amin'ny resaka satany fe ity orinasa ity na ny fanamafisana ny traikefa raha tsy laza afa-tsy ireo.